aneo an'izany fahamarinany teny zany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao ny rehetra tonga sao mantsara eto zahay. Ny amin'ny fahafahanay Andriamanitra manao zao fanatitra zao Andriamanitra, tena hoe fanatitra ho anao ny fanoloran'ny tenanay Andriamanitra. Betsaka mety sakatsakana, betsaka mety fandropandrika ataon'ny fahavalo Andriamanitra. Fa misaotra anao satria no amarinanao taminay ny teninao izay milaza Jesosy hoe fa tsy misy afaka manatonao raha tsy ny tao amin'ny fanandrainao. Misaotra fa ny masina fampitsihanao fahamarinana izay, ampianarinao fahamarinana izay, tezainao amin'ny fahamarinana izay, ahitsinao raha sanatria misy fahadisoana amin'ny fiainana tsirairay avy. Misaotra ny afofinaina izay mbola eo amin'ny oronay Andriamanitra, satria matsiaro manokana izay fa mbola omena fotoana ahafahanay Andriamanitra manamboatra ny fiainam-panahinay, ny toe-ponay sy ny fijerinay Andriamanitra. Eny Jesosy mamelanay, mamelany fahotanay, mamelany fisainanay Andriamanitra, mamelany tsy fahaizany amin'ny joro, tsy fahaizany mahatateraka, manatanteraka ny fahamarinan'ny teninao isaky ny misy zavatra mitranga. Misaotra Jesosy satria asehonao fa ten'Andriamanitra tena tia be anay ianao. Ankehitriny Andriamanitra dia ampianaro izay hifantoka aminao mandrakariva, tsy jery ankoatranao Andriamanitra. Araka ny teninao izay milaza hoe mibanjina an Jesosy tompon'ny finoantsika sady mpaneva azy. Jesosy eo androany dia hitodika makany aminao mihoatra izay Andriamanitra. Ny omalinay Andriamanitra dia tsy ho tsaronay satria fantatray Andriamanitra fa ny androany sy ny rapitso dia tsara lavitra noho ny lasa rehetra, satria ianao dia Andriamanitra mivonahitra makany amin'ny voninahitra. Jesosy eo ndreto izay Andriamanitra manondrika ny lohanay rehetra eo anatrehanao, mampanaiky ny fonay eo anatrehanao Andriamanitra, satria ny tokana tokony omenay fankatoavana tanteraka sy fiankofana Andriamanitra dia ianao rery ihany. Ianao Andriamanitra no mendrika an'izany. Ianao Andriamanitra mendrika anoloranay ny fonay ray manontolo amin'ny anaranao Jesosy. Ianao le mato anay, nitsanganao anay, famonjenao anay, fanangananao anay, fanasitrananao anay, fampianaranao anay. Misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra efa nataonao sy mbola ataonao. Ankehitriny Jesosy dia aoka ny teninao Andriamanitra no nadio any tsirairay avy, aoka ny teninao Andriamanitra no nasitrana ny tsirairay avy, aoka ny teninao Andriamanitra no amangy any tsirairay avy. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay mbola tsy renay fifavonina sahady horenesina sy hanasitranana anay androany Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'izao fiantsonao anay izao iray latabatra aminao Andriamanitra, satria fantatray fa izay akaiky ny fonao Andriamanitra ny tianao iray latabatra aminao, dia izahay rehetra zany Andriamanitra mankasitraka Jesosy ny amin'izany fitiavana izay atolotra zany. Alleluia, amen, amen. Tahin Jesosy tsika rehetra dia mbola manona fiadanan'ny tompo aminao indray. Andehantsika maka ny salamo fa 5:20 ny andiny fafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Salamo fa 5:20 andiny fafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no anasako anao androany irahantsika mamaky. Salamo fa 5:20 andiny fafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao manao hoe ny lalan'i Jehova rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelona. Noho ny anaranao Jehova dia mamela ny heloko fa lehibe izany. Iza no lehilahy matahotra an'i Jehova, izy no ampianarina izay lalana tokony fidiana. Ny fanahy ny toetra misoa ary ny tarana ny andovan'ny tany. Ny fisainan'i Jehova asehony amin'izay matahotra azy ary ny fanekeny no ampahafantariny azy. Amen, amen. Eto ten'Andriamanitra dia te hampahery anao manokana hoe ny fisainan'i Jehova na ny any-ampon'Andriamanitra lalina dia asehony amin'izay matahotra azy na amin'izay manaja azy, amin'izay akaiky azy. Ndao tsika hivavaka mba ho anisan'ilay olona tena tia nakaiky an'Andriamanitra mihoatra hatrany ianao, anisan'ilay olona tena tia hanantona sy hifanakaiky hifanosina amin'i Jesosy ianao. Atoloro ny tenanao androany anatony vavaka izay ataontsika tsirairay avy. Vavakatsika ray amin'ny anaran'i Jesosy reto sy Andriamanitra manolotra ny tenanay ho anao. Tonga aty izay Jesosy tsy hoe anakaiky olona, tsy hoe hijery olona, fa tonga aty izay Jesosy anakaiky anao. Maniraka anay mihitsy Andriamanitra ny fonay sy ny etahitanay ho tonga amin'ny fitoerana tahaka an'izao Andriamanitra, mba hahafahanay manafoana ny ambo-po sy ny toetra ny nofo rehetra, fa hahafahanay Andriamanitra mihetry eo amin'ny fitarianao, satria eo aminao ny tena fananganana, ianao ny tena fananganana Jesosy Kristy. Dia androany Andriamanitra sokafanay ny fonay Andriamanitra, dia ndreto izay Andriamanitra amboary indray, atsangano indray, kasio indray
ampianaro indray, tario indray. Ny fiankofana tsara indrindra dia atokanay ho anao Jesosy. Ny fiteninay, ny toe-ponay, ny mombanay Andriamanitra dia aoka hanambara fa ianao ilay lehibe indrindra eo amin'ny fiainanay no mitarika Andriamanitra ny fihetseponay sy ny fomba fiteninay sy ny mikasika anay rehetra Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Aoka tsy ny hitan'ny maso eto an-tany Andriamanitra no anamboatra, anangana na hiedifie ny fiainam-panany tsiraray avy. Faoka Andriamanitra ilay fiaonanay aminao ao amin'ny mangingina Andriamanitra no anangana ny fiainam-pananay Andriamanitra tsara indrindra. Ahafahanay manam-pifandraisana tsy mety tapaka miaraka aminao Jesosy. Ka ninona mety ambaran'ny Satana dia ho tafaray aminao foana izay Andriamanitra. Ninona mety programa fahavalo dia tsy hanapaka ny fifandraisanay aminao zany Andriamanitra. Satria voatahiry ny fiainam-pananay fa tafatoetra eo aminao izay. Amin'ny anaranao Jesosy, marina loatra ny teninao izay milaza hoe tsy misy maharombaka izay belantananao. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka masina mandrakizay nanaovana zavavaka izany. Aleluia, amen. Dao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Amen. Manona amin'ny fiadanan'i Jesosy ao amintsika rehetrarehetra. Dao tsika hisaotran'i Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Asandrato ny tananao dia hisaoran'i Jesosy indray izao fotoana izao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy fifankasitrana anao ny fonay. Araka ny teninao Jesosy hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitramanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Androany dia tsy hainay nitsaka sitraka anao ny amin'ny fitehirizanao anay Jesosy. Mbola isan'ny afaka manompo anao zay. Mbola nitao aminao zay Jesosy mifoazonao indray zay tamin'ity marain'ity afaka manatrika an'izao fotoana izao. Afaka hifankahita aminao. Afaka indray ny teninao Jesosy. Aoka tsy handalo fotsiny ho anay ity fotoana androany. Faoka tena handray izay tsirairay avy Jesosy. Aoka tena hifankahita aminao zay androany. Aoka tena hiaona aminao zay. Aoka tena handray nikasika avy aminao zay androany Jesosy. Misaotra betsaka Jesosy malalo. Sambatra izay manana anao. Mankasitraka dada malalo. Misaotra Jesosy. Aleluia. Misaotra lehibe ny fitiavanao. Misaotra Jesosy io. Ambarao vavanao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra lehibe ny fitiavanao. Misaotra Jesosy io. Asandato mafy amin'ny feontsika nazao misaotra Jesosy. As a time to meet you, Jesus.
Jesus, Rise of sorrow, tsy mahay miaina raha tsy ao anaty rano tahaka an'izany koa zay Jesosy io tsy very zay Jesosy io raha tsy miaraka aminao foana tehiry zay tsirairay avy
androany jesosy tena mangataka ny fanahinao masina izay anenika n'izao toerana zao akofinanao zao toerana zao fanahy masina oka tsisy toerana ho an'ny satana entina kely ary foka tenao feno anao oka anenika anao zao toerana zao fanahy masina. Halleluja. Fanahy masina tonga soety anao mandray anao zahay raisony toeranao ianao no andrandrainay ianao no andrandrainay ilanao ny fonay Jesosy ilanao ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao now
Kutani fitiavana, kutani fitiavana. Kufena nós Jesus. Därför killar sig i nono Antonia velumane. I know Jesus som rehetra ho anay mba kantinanay manontolo hiondrika eo anatrehanao hiaika ny fahalehibiazanao Jesosy hideranao ny ao anatinay rehetra Jesosy mitova rehetra ao anatinay izay forononao dia entinay hiderananao hanandrantananao Jesosy fa ianao ny mpanjakanay tsisy tohanao Jesosy. Masukku nui banzinana nisufikyo nuandrenesa kwireo tenina Fufunay na viamina Sisosyo ni vavako Nuiderakwana Dao averitsika izany hoe ny masoko ny banjinanao Jesosy. Halleluja. Banzinako anao Jesosy. Banzinana misofoko andrenesako ny teninao Jesosy. Halleluja. Andrenesako ireo tenina mioroko Jesosy fofonena avy aminao. Con noi Gesù Asandrato tanah tsika lazao mitanako manarata con noi Gesù mitanako manarata sempre senza non fare piazza non tu
Alléluia. Alléluia. Ataovy mafy ny tiako an'i Jesosy dia mahazo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoantsika hanomezana voninahitra an'i Jesosy ny amin'ny nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy androany zato isan-jato lehilahy. Alléluia. Tononona ho antsika tsirairay avy ny fiadanan'i Jesosy. Amen. Amen. Roa volana teo eo lasy zay natsiaro fanimpanina ahako ary nanatona dokotera dozy dokotera hoe ianao tsy misotro rano ianao fa misotro rano dia nisotro rano dia tamin'ny larobia nitondra ny ramatotany amin'ny dokotera dia nanararotra nanatona an'ilay dokotera dozy dokotera hoe manaovy ianao bilan alarobia io alakamisy nalaina ny rà tao ny glycémie, triglycéride, tao ny cholestérol total, tao ny AST, tao ny ALT, anakenina. Asa ny saiko, Jesosy io. Dia ahoana? Ahoana ny fanafody amin'izany? Dia ahoana ny toyany? Dia inona no arety hita amin'izany? Dia nentina ataon'ny dokotera ilay valiny ao anaty valopy be mikatona. Dia sokafan'ny dokotera ilay izy. Dia teo izy elaela nijeren'ilay izy teo. Dia nijereny za. Dia zay izy vao niteny hoe andray, normal daholo ny ianao. Alléluia. Tsisy ninona mihitsy, salama tsara ianao. Alléluia. Ohatra mitehiteny angamba hoe ty raha zokiny efa 70 taona ty hoe dia mbola tsisy ninona ohatrany. Dia inona dokotera zany no ataoko? Tsy mihinana matavy ianao dia tsy mihinana menaka be sady tsy mihinana siramamy be. Tsisy natao amin'ny inona moa zany globule blanc na globule rouge. Tsisy ninona mihitsy. Alléluia. Alléluia. Mahery ilay Andriamanitrisika. Alléluia. Laotsika tiaka mafana Farany Jesosy. dia zao no nataoko tamin'ilay dokotera. Dokotera, afaka mba miteny zavatra ray aminao ve a? Dozy dokotera hoe teneno. Dia za hoe Alléluia. 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 Laotsika tiaka mafana Jesosy fa izy no ambadika izany rehetrarehetra izany Alléluia. 70 taona nefa tsy misy sotra aretina na kely ary Jesosy ny ambadika. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy ny joroana fahavolombelona. Joro fahavolombelona ho an'ilay zanako faharoa nisy sofla cardiaque, izany hoe misy artère anankiray zany tao anatin'ny fony tsy nikatona tsara. Tamin'izy tany an-kibo dia fatazana io zavatra io. Dia nataon'ny dokotera point kely fotsiny izy tamin'izay. Dia tsy fantatra moa zany fa rehefa fahery-taonany dia voaly aretina izy hoe broncolite. Rehefa voaly aretina broncolite izy dia nandeha pédiatre izay dia teo tamin'ilay pédiatre no teny anay hoe misy sofla cardiaque ilay zaza. Dia mila mandeha cardiologue nareo dia jerena le fony le zaza. Dia rehefa nandeha cardiologue zay dia rehefa nijerena dia ozy le cardiologue hoe misokatra 3 mm izy tamin'izay. Sokatra 3 mm ozy le artère eo amin'le fony le zaza. Izany hoe misy tsy mikatona zany ankiray amin'le izy. Dia milonareo izy miverina aty après 6 mois zao. Dia zay mivady moa zany tao anatin'izay hoe tsy maninona zany io zany fa Jesosy miasa tsika manompo an' Jesosy ohatran'izany. Dia tsy taitra zay fa nandeha ilay 6 mois tsy narahina tany herintaona tsy narahina tany dia miverina zay satria somary nanavy izy tsy haiko un mois avant zao angamba andrasy diso. Dia nanavy kely izy dia nakany amina dokotera efa falehanay zany tamin'izany. Dia dokotera indray niteny hoe misy sofla cardiaque izy fa mila miverenana jerena indray. Dia lasa indray zay miverina nijery tany amin'ilay cardiologue efa nalehanay tamin'ny voaloha. Dia teo am-pijerena ilay cardiologue dia izy hoe fa maninona ireo tsy miverina tamin'ny 6 mois fa raha tamin'izany izy namena fanafody dia possible nikatona eo. Dia tsy mivaliana mivady moa zany ilay izy fa tonga fotsiny dia hoe nijerena zany ilay izy. Dia rehefa nijerena izy dia ozy indray hoe tombo 4 mm lasa 4 mm le fisokafan'ilay izy. Dia tao anatin'ilay croisade moa zany ilay zavatra nitranga dia niantso amin'ny papa tamin'izay hoe inona zavatra atao. Dia rehefa niteny papa dia ozy izy hoe andana ozy mahimba volombelona andana ataovy le avant le fandroana nakanisana tamin'ilay cardiologue zany. Niantso amin'ny papa dia avy eo dia andana ozy ataovy ny radio
fa efa miasa jesosy dia lasa nakany dia zay hoe nahazo an'izay 4 mm zay indray dia aveo indray a dia andeha ody tao anatin'le nahenao le vaovao aloha zany tao amin'le izy le nikarakara anazy teo am'le fanaovana raha teo dia ohatrany salasary zay le dokoterana amin'ny valy anay dia efa ohatrany hoe za zany tonga dia ohatrany hoe miasa jesosy mato ty rangaty tsy ta satria tamin'ny voalohany izy vao nahita an'le izy fotsiny kasokasoina ohatry zao le fon'le zaza dia tonga dia hita teo le izy dia faharoa izy ohatrany sahirana na le appareil ohatrany sahirana nitady le izy dia rehefa voaka teo amin'izay zay après an'le izy a dia tony tsara aloha zany akoloha zany fa mivadiko ny ohatrany somary latsaka kely dia hoe niantso amin'ny papa indray zany dia rehefa niantso amin'ny papa dia tsy nahazo amin'ny papa teo ny eo zany fa ohatrany hoe mbola mivory izy dia mama niazo tozy mama aloha fa teneniko izy izy rehefa avy mivory dia kalma tsara dia tonga tany an-trano ny arivana iny dia niantso amin'ny papa dia miteneniko an'le vaovao papa dia izy izy tamin'izay hoe aiza zay mihitsy nyteneny hoe aiza dia vao niteny an'izay aiza zay izy dia tonga dia memea dia za koa moa piso tsara zany ohatrany hoe to dia rassuré be zany hoe matoa izy niteny hoe aiza dia efa isy zavatra mitranga zany ao e dia taty arina amin'izay a rehefa vitsy zay a dia nono nandeha le fotoana tamin'izy niaina tamin'io le misy le sofilo zany a fiainan'ilay zaza tena hoe manao ohatry zay fa rehefa nametraha-tandana satria nanentina ozy papa hoe eto aty izy zany aloha ametraha-tandana dia nentina tao amin'ny sekoly izy nametraha-tandana après rehefa metraha-tandana izy tena miverina normal ny fiainan'ilay zaza lasa tsy misefisefy be ntsony izy amin'ny alina izy taloha tena henonao mihitsy amin'ny dia amin'ny olo rehetrarehetra zay mananina anazy zany dia miteny hoe fa manino dia zazy ty miaina angakingana be ohatrany zany dia zao izy tsy maninona intsony zany dia voninahitra ho an'i jesosy alleloia alleloia ndao tsy kitsangana isotran'i jesosy fa izy rery ihany ny ao ambadika izany amen sofla kardiaka nandritra ny roa taona possibilité nomeny dokotera hoe possible io a hikatona fa ao amin'i jesosy a garantie nomeny anao assurance nomeny anao tsisy mahavita ny zavatra rehetra momba anao zany a afa-tsy jesosy raha nga 7 taona manao analizy a tsisy na dia pitika aretina ary satria jesosy no mitahiry ny fahasalamantsika asandrato ny tananao dia isory izy ny amin'ny nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy isory jesosy ny amin'ny nanakatonany a an'ilay artère ny sokatra 4 mm isory jesosy ny amin'ny nanasitranany an'ilay sofla kardiaka isory jesosy ny amin'ny tehirizany fahasalamany dadia isory jesosy ny amin'ny fitehirizany ianao androany fa ianao ohatran'izao androany a mbola misy ratsatanan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha amin'ny anaran'i jesosy indreto izay manome voninahitra anao tena misaotra jesosy a misaotra fa mariny eo amin'ny fiainanay ianao misaotra jesosy fa na tsy matoky ary izahay dia ianao matoky foana possibilité nomeny dokotera fa ao aminao dia manome assurance ianao fa rehefa miaraka aminao dia mety ny zavatra rehetrarehetra rehefa ao aminao dia mifanena aminao zahay jesosy kristy avy any nazareto raisoanao midera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay fa ianao irery ihany tao ambadika izany a ary averinao anao ny voninahitra rehetra misaotra noho ny amin'ny fahasalamana omenao anay tsirairay avy misaotra noho ny famelan-keloka misaotra noho ny amin'ny fanasitranana ny aretina rehetra raisoanao jesosy ny laza mandrakizay a amen andao tsika hitehaka mafy a andraisantsika ny mpanompon'andriamanitra azajanona ny tehaka ao raha tsy tonga eto izy a ataovy mafy ny tehaka ao a ho any jesosy irery ihany a alleloia alleloia vavaka atsika misora tompo fa zany apahany zavatra zay misy honao ato aminay tsy zay fotsiny tompo fa mbola tsinitsiny zany ary fantatra hoe fandroanao tompo dia sehonay amin'ny fitiavana mbola tsy nahafantariny anao hatramin'izay sy mbola tsy sehonao androany jesosy dia aoka anao nahapaketo amin'ny alalan'ny fanahy masinao makasitraka jesosy io amen afaka mipetraka atsika zavatra kely mazarako antsika alohan'ny idiran'ny ten'andriamanitra afatra ho antsika dia ao amin'ny amosa toko fahaefatra ny 20 amosa toko fahaefatra ny 20 amin'ny aran'i jesosy manao hoe koa zao no ataoko aminao ry israely satria anao zany aminao ao efa dia miomana eo amin'ny andriamanitra ao ry israely eo amen ozy ny teniny amosa hoe satria anao zany aminao izy dia miomana eona amin'ny andriamanitra ao amen fa maninona moa andriamanitra amin'ny teny hoe miomana satria anao zavatra izy amen fa zao a zay olona zay tsara fiomana ihany tsara vokatra tsara ovy tsara zavatra zay
fanazava raha everiny olona mafy ary rehefa olona tsara fiomanana dia tsara ovitsara mampimiazy zany fa mahatonga ny olona taitra mipanika satria tsy niomana izay tonga eto fandriamanitra atsika dia inona moa ny iomanana indraindray tsika misy olona indray any amin'ny sainana hoe iomana tsara tona problème kory Andriamanitra fa ny tena marina ozy ny jaona toko voalohany tiny voalohany manao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary teny d'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra dia teny ary inona ny fandraisan'ny teny amin'ny olombelona voalohany dia sofina amen zavaranaiky tokony homanantsika ny sofintsika tena tolotra ntsika ao an'Andriamanitra 100% amen raha etsika zany zao miaraka amin'Andriamanitra eto dia zao mangataka anao tena hoe aoka tsy masonao tsy jerijery foana na ny vavanao iteny fa aoka ny sofintsika homanitsika ho an'Andriamanitra rehefa miteny Jesosy manao fanoharana manao fampianarana ao amin'ny baiboly ao amin'ny filazantsara dina teneniny zay manatsofina afaka miaino aoka izy aino zany hoe misy olona manatsofina tsy miaino ary mbola miteny koa izy any bokin'ny apokalipsy manao hoe zay manatsofina ozy izy dia aoka izy aino zay lazay mifanahy amen zany hoe ty sofintsika ty zany raha ny tena marina raha hoe Jaona Paona Batista zao fatantsika tsara fa Jaona Paona Batista zao dia mission eto ambony tany inona anao batisan'i Jesosy zay ny tena mission ohatra koa sofintsika ty atao iaino an'Andriamanitra amen ao amin'ny boky mpitoroteny fahaefatra ny fahafito ambin'ny folo mpitoroteny fahaefatra ny fahafito ambin'ny folo amin'ny aran'i Jesosy tandreo mitongotra ao raha makany an-tranon'Andriamanitra ianao fa ny manatona iaino ny tsara no mifanaterany adala fanatitra fa tsy fantatra ireny manao ratsy izy amen eto zany mbola miteny Solomona mpanjaka ao amin'ny boky fahendrena hoe manaton'Andriamanitra iaino ny tsara ozy izy tsy dia fanatitra loatra fa ny fanatitra tsara indrindra ny sofintsika atoko antsika an'Andriamanitra fantatra hoe inona na voany efa atao edina tao eva tsy ny haino tsara ny teny Andriamanitra manao hoe raha inona nio azy voarary nareo dia maninona ho faty dia resaka nuance kely dia lazainy manao hoe rehefa ataontsika hoe tsy ampy fiombona tamin'Andriamanitra izy lasa resaka tamin'ny devoly tamin'ny satana dia indray lazainy hoe maty zay raha minina an'io dia iny tsy fiainana tsara iny lay tsy fandraisany eva tsara iny lasa diso fiainana izy amen rehefa tsika diso fiaino dia diso fiainana ohatra ny eva fatantsika tsara ny toyiny androany sokafo ny fisofinao n'Andriamanitra amen apetra ho any mihitsy hoe tena hoe ato misofinao ny tena ataontsika hoe androany fa andro Andriamanitra amangy anao androany misy zavatra sehoan'Andriamanitra aminao tena fitiavana ngezabe mbola tsy nafantarinao zatra amin'izay ataon'Andriamanitra fiainanao ny teny tompo tamin'ny heriny tamin'ny rahalahy Julio manao hoe lefa volombelona hoe Julio tiako ianao mahatonga ny olona tsy mahatsapa fitiavan'Andriamanitra satria tsy ampy ny fiainonan'Andriamanitra dia veriny hoe Andriamanitra miteniteny foana hoe eo ngamba ny everiko ohatran'ny olombelona fa androany seho aminao Andriamanitra tena fitiavana amin'ity androany ity ataontsika vavaka androany amen vavaka antsika androany tena hoe afanay masina tena afako sofiko tena tsy maheno afa-tsy anao androany amen tadidio tsara fa Samuel rehefa teo fanjakana izy rehefa voatonga teo fanjakana izy dia naninona nisy olona niteniteny foana dia ozy ny baiboly manao hoe nanao tahaka ny marenina i Saoly mpanjaka azafady fa tsy Saoly fa tsy Samuel nanao tahaka ny marenina ozy Saoly mpanjaka satria tsy niaino afa-tsy Andriamanitra ataontsika vavaka androany raha eo misaotra namezanao anay sofina anankiroa fa sy nataonao anankiray mitovy vavanay ny sofinay fa anankiroa atao ieny tsara androany tompo dia mangataka amin'ny fanampiana fa nay masina androany mba tena apiditra ny fifantoana eto amin'ny fanatrehanao mba tena ieny tsara araka ny tena manao hoe raha mainy tsara amin'ny feon'i Jehovah izy tenao dia ho azonao sitranao zao fitahinao zao Jesosy le fitahim-panahy indrindrandrindra tadiavina aminao tompo zay ny manaraka aoka ianao tompo anjaka anaty misofinay tompo ary ninona mety salobina misofinay le vonona zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo makasitraka Jesosy ho anao mifankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen aty atana mafy be tsika ho an'i Jesosy andraisantsika ny teny Andriamanitra amin'ny lalam-panompony ataovy mafy ny tehako ao mandrapahatonga mpanompon'Andriamanitra tonga ny teny Alléluia. Dao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Fotoanandroany anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ny tombonandro fanomezana tsy hay mivavanao angatahana nefa omeny famindrapon'Andriamanitra anao isa maraina.
betsaka ny te ho eto androany fa maninona no ianao no eto androany. Tsy hoe tsika akory ny tsara indrindra fa misy famindram-po miazona atsika. Tsarovy isa-maraina zany satria vaovao isa-maraina ny famindram-pon'Andriamanitra. Asandrataony amin'ny lanitra ny tanao dia miderahan Jehovah mandrakizay ny famindram-pony. Aoka izay rehetra manam-pofinaina hiteny eo ambavany sy anambara fa mandrakizay ny famindram-pony. Aoka izay rehetra manam-pahatsapana ao anatin'ny fony fa nitiavin'Andriamanitra sy namindrany fo ilaza eo ambavany misaotra fa mandrakizay ny famindram-ponao. Tsy izay akory ny tsara indrindra na mendrika indrindra fa no famindram-ponao no matoy izao anay. Mitenena amin'ity maraina ity Andriamanitra. Manambarany sitraponao aminay indray. Tiandre teny mpahamarinana avy aminao zay. Aoko teny feno fanambarany zany. Amelombelona ny fanahinay, anova ny sainay, ampijoro ny fitondrantenanay ao amin'ny sitraponao marina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Aza mbola mipetraka aloha. Ty misy teny kely anankiray fotsiny. Introduction le izy. Mipetraky ny tompo atao anatin'ny foko le izy. Mba fantatrao fa nilanja ny zavatra hozaraina androany dia ambony lavitra no ny fahatsapana ny fanatrehany. Ny teny dia manandanja mihoatra no ny fanatrehany. Nanantona le kapiteny Romanina ny teny tamin'i Jesosy. Marary ny ankizy-lahako mba ndery ahasitrana azy. Dia nitsangany Jesosy miteny hoe zao ankehitriny zao hoany atranonao anasitrana ny ankizy-lahinao. Faly le kapiteny Romanina hoe Jesosy anaiko any an-tranony hikarakara ny zanany lahy any an-trano, ankizy-lahiny any an-trano. Fa ozy izy le kapiteny Romanina aza mihetsika eo fa any an-trano satria any an-trano le kapiteny Romanina be ody be. Mpanompo sampy le kapiteny Romanina dia menatra izy raha hoany Jesosy ahita hoe misy andriamanin-kafa maro be ao aminy nefa tsy niasa na ray ara tsy nasitrana ny ankizy-lahiny. Dia ozy izy manona teny anankiray ianao zao. Io kapiteny Romanina io tsy nahalala ny baiboly hoe 600 boky tsy fatany. Fa ozy izy mo anankiray any ambavanao anova zavatra be deabe any an-tranoko avereny hoe fahatakarana. Dia ozy izy le kapiteny Romanina nanome saina ny olona izay manodidina an' Jesosy hoe ny tenin'Andriamanitra dia mihazakazaka mihoatra noho ny prezensin'Andriamanitra. Vao niteny Jesosy teo ny eo le vokatra fa raha nakany Jesosy nitranga ihany le vokatra fa mety taraiky noho le teny tokana teny ambavany anangana n'le ankizy-lahiny. Ao fofainy amin'ny lanitra ny tanao dia teneno Andriamanitra. Androany Andriamanitra sady eto ny prezensanao no eto ny parolanao androany. Sady eto ny teninao no eto ihany koa ny prezensanao. Mitenena amiko amin'ity maraina ity. Aoka izy teny tokana anova ny fiainako, anova ny toe-poko ampijoro eo amin'ilay programa sy am'topisiana teny ilanao Andriamanitra. Milanao ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy tsy izay rehetra natsipy ao anaty laforo hvkl fa hafa ihany sadraka sy miasaka sy abedina go satria teo ny fanatrehanao. Tsy rehetra ny andavaky ny lioana Jesosy ny tafavokavela fa hafa ihany Daniela satria teo ny fanatrehanao. Androany ariva ihany koa tsy hibanjina niza izay androany, tsy hoe iza le olona ho ampiasainao eto androany fa ny zavatra azoko antoko androany hibanjina anao zay satria eto ny fanatrehanao androany. Halleluja. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika fizy mandala ireo entam-mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy
panjaka ny panjaka. Oazinyaty sy voninahitra medrikilay nandreso antsika nalevina nitsangana mike nifasana tsy natazonazy nifiderana de oazy mandrakizay ilay nandresy tompony fanalay misy andarana ambony andarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. asana tony amin'ny latitra ny tanatsika zay manantena rehetra amin'ny fiverenany Jesosy. Ho fafany ohatranondray tapitra miady sy oelay mpamotisika izy mandray ireo eta mavesatra ireo amboa rehetreo atombony sy andarana Jesus Christi panjakani panjaka. Pura-puraka maf ry fiangonan'Andriamanitra tsy ho ela dia hiveriny Jesosy. Ary zany no fotoana tena andrasantsika fatratra ho an'izy rehetra manam-panantenana. Zany no fotoana andrasantsika fatratra, zany no manitsika, ary zany no fanantenantsika tsy zao fiainana zao fa hiveriny Jesosy. Aokantsika rehetra ity tanana mafy ho azy dia mahazo toerana tompo. Alleluia. Naona dia zarantsika manokana ho amin'ny fanomanana ny latabatra amin'ny alalan'ny teny fiainana sy nampitondraina ny lohateny hoe ny asarobidy ny fandraisana sy fiombona latabatra amin'Andriamanitra. Ny asarobidy ny fandraisana sy fiombonana latabatra amin'i Jesosy Kristy.
androany aloha tiako fantatsika fa lay tompony fanasana ny tonga fanasana ho atsika. Izy sady tompony fanasana no izy le fanasana. Tanareo zay le maneho le endrika hoe izy sady mpisorona be no izy ny fisoronana. Raha mijery tsika ny Jaona toko 7 ny 7:70 Baiboly dia milaza. Ozy izy hoe ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra teny zanak'olona izay any an-danitra. Averiko a? Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra teny zanak'olona izay any an-danitra. Ina ndikan'io teny io aloha anomboantsika azy satria rehefa tonga amin'ny nofo Jesosy naka ny endriky nofo dia nidina izy. Dia nilaza ny tenany izy hoe tia ozy izy indray eo amin'ny boky ny Jaona toko 9. Lay mofo nidina avy tany an-danitra. Ary ny nidinany Jesosy avy tany an-danitra dia tsy hanao ny sitrapony fa ny sitrapony izay naniraka azy. Zany hoe ny fahatongavan'i Jesosy teto tany dia misy konfliana sitrapo, misy fifanoherana sitrapo. Matoa ny teny izy hoe tsy tonga izy anao ny sitrapony fa anao ny sitrapony izay naniraka azy. Misy sitrapo anankiroa tao amin'i Jesosy. Fa zao nandresy teo amin'ny fiainan'i Jesosy ny sitrapony ray. Taovy amen. Zao izy raha tonga nofo, tsy tonga hampandresy ny sitrapoko tao amin'ilay endriky ny nofo na tongavany nofo. Tsy le maha olona azy fa ny sitrapony ray izay maneho ny Mandriamanitra azy. Ao a. Dia Jesosy ny teny tsy nisy niakatra ho any an-danitra. Tsy nisy niakatra. Rehefa ny teny Jesosy hoe tsy nisy niakatra ho any an-danitra dia tsy nisy. Fanakay zany Eli mpaminany. Satria Eli mpaminany voalaza amin'ny Baiboly fa nisy kalesy afo avy any an-danitra nidina apakatra azy. Zavatra anankiroa no zaraiko amintsika. Rehefa niteny Jesosy hoe tsy nisy nidina avy tany an-danitra afa-tsy le niakatra. Tsy nisy niakatra ho any an-danitra ozy izy afa-tsy le nidina zafady. Tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy le nidina. Zavatra anankiroa no tonga atao anatin'ny saiko. Voalohany, matoa Jesosy lay Andriamanitra no niteny hoe tsy nisy niakatra tany an-danitra dia tsisy niakatra tany zany. Ahoana ary fiseho an'ilay hoe tsy nisy niakatra tany an-danitra? Inona ny tiany Jesosy ho lazaina? Nakaiza Eli zany? Mahavariana ny tenin'ny Paoly apôstôly. Ozy izy hoe ary nisy nitondra niakatra ozy izy ho any amin'ny lanitra fahatelo. 3e ciel. Misy ny toerana misy an'i Jesosy tsy misy mahazo miakatra fa izy rery ihany no ao. Io lay toerana eo akavanany indray tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Io lay toerana eo akavanany indray. Dia ino le suite lozika an'ilay zavatra tenen'i Jesosy? Tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy lay nidina. Ny rehetra tsisy nidina, tsy nisokajiana ho nidina avy any an-danitra. Fa Jesosy rery nisokajiana ho nidina avy tany an-danitra. Satria tsy poniny tany natao eto an-tany ohatry ny olombelona rehetra izy. Fa Andriamanitra naka ny endriky ny olona. Noho izany, tsy programa teto an-tany na natorotoronana azy satria tsy isy raha izy. Zay no natonga azy nampidinina fa tsy tonga dia tao an-kibony Maria Virginy. Nidina izy nakao fa tsy noentina tao izy. Raha noentina tao izy nisy dada niteraka azy. Hita maso. Fa nampidinina izy satria rainay izay any an-danitra tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Zavatra anankiroa no tonga tao anatin'ny saiko. Zavatra anankiroa no tonga tao anatin'ny saiko. Naneho ny tenany izy ho lay nidina avy tany an-danitra satria manomana izy ny asa-pamonjena. Ile mission ama Messias, messianika. Rehefa tonga Jesosy dia nanomana izy mission mpamonjena. Inona le mission mpamonjena tiany Jesosy? Ho voaraitsika
iainantsika tamin'ny alalany natongavany anana ny endriky ny nofo nidina fitany an-danitra manaiky noao anatsika tamin'ny fahateram-baovao manao ny atsika isainy raha mandinikytsika zao zavatra anankiray inona ny tanjon'i Jesosy. Ny tanjon'i Jesosy dia tsotra be mihitsy, tena farak'izay tsotra. Korintiana voalohany toko faha 12 andininy fahatelo amby roapolo. Ozy izy ny ten'Andriamanitra. Fa izao dia efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiany ka hoy izy ity ny tenako anareo. Zao no atao vofahatserovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Zao no atao vofahatserovana no viana no misotro anareo. Ny fahatserovana an Jesosy, ny fahatserovana an Jesosy dia tsy nataony tamin'ny endriky ny sary eny amin'ny rindrina na statue ao am-piangonana. Fa ny fahatserovana an Jesosy eo amin'ny communion iombonantsika aminy eo amin'ny latabatra. Ozy izy, zao no ataovy ho fahatserovana. Le marika sy endriky ny famonjena aseho ao amin'ny latabatra dia fanehoana miprofita maso lay endriky ny communion na fiombonana nananao aminy tsy tamaso fa namonjeny anao ara-panahy. Dia teteny Jesosy tahak'izay namonjeko ny fanahy ao anatinao ihany koa ny anovako anao ara-nofo amin'ny fotoam-panjavonana rehefa ravo ty lofo ty ka ananganako le fanekena vaovao hitafianao tsy fahalovana mandrakizay tsy maharety aika ao an'Andriamanitra. Hitanareo Andriamanitra zany a te ameno mipaketry ny famonjena. Tiany Jesosy ho fenona anananao antoka androany hoe olombo vojo ianao miaraka aminy. Mafantatra anao ve ny zavatra misy? Fantatra anao ny zavatra misy? Ny fahatserovana an Jesosy dia naoriny tamin'ny nahafatesany fa tsy naoriny tamin'ny nahaterahany. Ozy izy, zao no ataovy ho fahatserovana. Midiky fa ny fahatserovana an Jesosy tsy ohatrantsika rehefa mankalaza anniversaire hoe fahatserovana ny daty nahaterahanao. Fa ny an Jesosy fahatserovana tamin'izy nanaiky ho fato anao. Azanao fetaka izy. Zao no atao ho fahatserovana. Fa maninona ny lanja ny fahafatesany no nomeny lanja ra-pahatserovana tokony ho tsarovantsika mandrakariva. Tsy hoe satria maty izy dia tsy nitsangana. Fa raha zay dia nandika ny tenin'Andriamanitra izy toy ny milaza hoe maty tsy tokony ho tsarovana intsony. Fa eto Jesosy na maty azy dia velona indray. Fa le endriky nahafatesany talohany tsanganany ty nomenao lanja satria reo fampahoriana rehetra zay niaretany ama Jesosy Kristy azy dia fanapahana tokony anananao antoka fefa voaloha vidiny famonjena ary afaka isitraka amin'ny alalan'ny fahasoavana ianao fiaina mbaovao miaraka amin'ny tamin'ny tsanganany. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa naovinanao ny mihinana amin'ny tony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny révélation, manambara mirevele ny nahafatesany Jesosy ianareo mandra-piaviny. Dikan'izay ao ambadiky le fihinanana misy tokony isy révélation tafiditra. Isy fanambarana tafiditra. Ino ny ho fanambarana? Communiqué-ny avoakan'ny fandraisana io, ny mofo sy ny kapoaka. Ino ny ho fanambarana io? Voalohany, ry fiangonana nanaiky Jesosy ho tonga olona voalohany aneo ny toetra an'Andriamanitra, karakteran'Andriamanitra. Zay le toe-panaraka an'Andriamanitra toriana amintsika foana mba hiorenantsika amin'izany. Satria natongavany Jesosy, averiko indray, very ny olombelona rehefa niodina tamin'Andriamanitra. Tonga Andriamanitra nakany endriky ny nofo mba hamonjy ny olona zay atao hoe very anana fiainana mandrakizay ao aminy. Io fiainana very ao anatin'ny olona io natongavany Jesosy ho nofo mba hamerina eo amin'ny nofo amandra zay mino ny anarany, zay fiainana very teo aloha ho averina ao amin'izay. Halleluja!
noho izany zay manana ny zanaka manana an' jesosy dia manana fiainana mandrakizay ao aminy. raha venantsika ny jaona toko fahenina, bokyny jaona toko fahenina zay iompana ny fampianarantsika androany. Alleluia. 9:7 ozy ny ten'Andriamanitra. Ny razanareo izy nihinana ny mana tany anefitra nefa maty any. Ity ny mofo midina izay midina avy tany an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Hitanareo ohatra mahita an' Jesosy zany manao akanjon'olona ao an-dakozina, ohatra cuisinier zany manao akanjon'olona mpanao sakafo. Dia hiprezente n'ilay sakafo ao an-dakozina izy. Dia io sakafo prezenteny io tsy inona fa ny tenany ihany. Dia ozy izy, ianao tsy tiany hoe hinan-kanina tsy fantatrao. Tanareo matsotra masarobidy ny zavatra tiany Jesosy atao. Ianao tsy hoe tiany Jesosy hinan-kanina, izy anoroso sakafo anao nefa tsy fantatrao. Rehefa hiditra amina restaurant anankiray ianao dia tsy maintsy misy olona miprezente anao hoe reto ny zavatra misy ato. Dia ohatr'izay mihitsy ny tiany Jesosy ho aseho teo amin'ny latabatra hoe za le mpisorona be ary za le endriky ny mofo sy raha ho atolotra eo amin'ny latabatra. Dia ohatr'izao menu na vertu sy zavatra misy ao anatin'io sakafo azonao isitrahana ao anatina fanambarana, satria miankina amin'ny fahatakaranao ny zavatra hoaninao, ny fiatraika an'le izy eo amin'ny fiainanao, satria mila fantatrao aloha vao mihinana ianao tsy nakinam-pona zany. Zay no mahatsara ny fisian'ny fanambarana na révélation melohan'ny fotoana hinananao na iombonanao amin'Andriamanitra. Mila miorony tsara tsika ry kristianina, efa tena akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Tsy mahazo diso ny révélation voarainao satria akaiky loatra ny fotoam-pampakarana anao. Magaga raha ny teny izy ao amin'ny 9:7 ny razanareo nihinana mana tany anefitra nefa maty any. Singa avy any an-danitra le mana eo rehefa singa avy any an-danitra le mana dia nalatsaka tany anefitra. Dia eo amin'ny toerana anankiray no miroin'Andriamanitra ali dia mivoaka ny zanak'Israely maka an'le izy eo amin'ilay toerana. Dia matoa Jesosy ny tena zany, ny razanareo nihinana ny mana tany anefitra nefa maty any. Io mana io zany prévu sakafo ny anjely io dia tsy tokony ho faty zany ny olona zay mihinana an'io, satria sakafony olona, sakafony fanahy mananaina, sakafony fanahy miaina, tsy mety maty le izy. Ndao ny jerentsika Salamo 7:7. Salamo 7:7. Andao mihitsy milo jerentsika amin'ny fahamarinan'le teny. Ataovy amen mora mandeha tsara nareo. 7:7 ozy izy ny ten'Andriamanitra. Dia nandatsaka mana teny amin'ny tany hoanina izy, granty Andriamanitra, ary variny lanitra no nomeny azy. Tanareo variny lanitra, sakafon-danitra nampidinina ho an'ny olona tany anefitra. Dia jereo vokatry fihinanana an'io sakafon-danitra tany an-danitra io dia tsy natao faty izay mihinana an'io, zany hoe Andriamanitra zany nanaiky an'me hanina amelona ny olona tsy tokony ho faty izay mihinana azy, raha tanteraka sy tomomba na amin'ny fepetra ara-tsafidy tao anatin'ny olona eo ampihinanana azy. Ao fa jereo rehefa monomonina ny zanak'Israely tany anefitra dia zay sakafo tokony aso azy ny tsisy fiantraikany teo amin'ny fiainany, zany hoe lasa tsy ny ray sy ny le vatana tsony le fahamarinana voatendry ao anatin'le mana amelona azy, tsy nisy fiantraikany zany. Dia hitanareo amin'izay lanjany safidy raha oharina amin'ny fanomezana sarobidy sy fahasoavana tian'Andriamanitra ho tanterano anatin'ny fon'ny olona. Tiako ho fantatra ao arak'izany misy zavatra tiako sokafana ao anatin'izy fa oka izay manatsofina rehetra iaina. Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fahasoavana dia manana programa angeza be mivelatra ary mamotsitra ny zavatra rehetra ao aminy ho anao zanany eto amboniny tany ity. Tsy maharety eka ao n'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra mana sakafo tsy tokony ho an'ny olona mety maty.
fa gaga andriamanitra matonga tena fa maninonareo maty ho jesosy ny teny nrazanareo ninona mana nefa maty any sakafo tsy tokony hafady io dikan'izany zay le anaty finosana tsy lazainy jesosy fa nefa maty any zareo satria nahoana tamin'ny fanahy tsy mendrika no nanandrareo an'le mana nomen'andriamanitra le mana fa zareo monomonina nitady zavatra hafa ary inona ny namponomonina andrareo nitady zavatra hafa tsirokanina tao andelany tsy voafefa tia ny hoanina za zany te ihinana papelika te ihinana papelika dia monomonina tamin'andriamanitra raha mba fantatry zareo fa zay fanomezana omen'andriamanitra tsy voatery ho mety amin'ny lelany fa maso azy misakabaribaolos zay mahatonga atsika mianatra miverina ao amin'ny sekoly manaiky ho tarian'andriamanitra ny olona manaiky ho tarian'andriamanitra tsy andevozy ny filany filana papelika ve nandiso an'le mana tsy tokony hafaty raha ny saina kely ka nanaiky ho tariana sy nanaiky izotra teo amin'izay fanomezana namen'andriamanitra azy zay tsy voatery anome tsiro ilainy miaraka amin'i jesosy tsy karazan'olona andevozon'ny fahatsapana no ilaina fa olona manaiky ho tariana na mifanohatra amin'ny zavatra ilainy azy ny fomba hitondran'andriamanitra azy ao amin'andriamanitra tsy vi confort no ilaina tsy anao mety be daholo ny zavatra ilainao tsy anao andevozon'ny papelika tsisy fa anao manam-pahatakarana fa efa eo am-piheverana mombanao andriamanitra ao anatin'io many io misy vitamina rehetra ilaina ao anatin'io many io misy mitahiry zany hoe io many io zany misy karazatra hoe protéine tsotra ohatran'le kajikajy scientifika fantatrao reny hoe mba mampatanjaka fa tena tonga dia zay cellule mety maty rehetra ao anatin'ny vatanao zany ately ny vertu omen'le mana daholo mahatonga anao voatahiry na 77 ans ary zao dia salama tsara dadia ohatra satria mihinana mana avy any an-danitra izy tamin'le mofomidina avy tany an-danitra tao hoe jesosy kristy eo amin'ny latabatra zany hoe androany zany andriamanitra teteny amintsika fa ny singa anankiray avy any an-danitra dia mitondra fiainana mihoatra lavitra no vitamina rehetra fantatrao a mitondra tanjaka sery ao anatinao iny le fa lazaiko mba eritreretony hoe Eli ne niodiny fa ahoana niodinany Eli natahotra izy nefa olona efa nahita afo nilatsaka avy tany an-danitra teo tendrombohitra Karmela dia menasy ny Jezebela na tonga azo nitsoka ho any tendrombohitra Oreba zany hoe olona feno tahotra feno fanahina dia amin'andriamanitra zany tsy tafatoetra teo amin'ny finoana izy Jezebela kely ve natahorana nefa mpaminany firy azy nanamarin'andriamanitra azy hoe nandatsahana afo teo amin'ny tendrombohitra latsaka ny afo teo tendrombohitra dia resy le mpaminany efa efa-jato dia Jezebela kely raha inona anao menazy hoe vonoka ianao lasa izy nitsoka dia rehefa nitsoka izy mbola miresaka tamin'andriamanitra aninona ty ianao le tao kerita tsy nanontany andriamanitra fa maninona eto ianao satria tao kerita programme an'andriamanitra hoe makanesa mirendrano kerita faona melomako anao dia rehefa taony nanen'andriamanitra azy nagoaiky aza ny raha nitondra sakafo azy ary tsy ndray mandeha tsindro fa elaela ihany izy ny baiboly rehefa tao programme an'andriamanitra ny lalany Eli dia natoron'andriamanitra hoe tsory famatsinao satria eo amin'ny programmako ny lalanao fa le nitsoka ho any tendrombohitr'andriamanitra ny anaran'le toerana fa tsy fahamainana direction tokony ho tsara lavitra hitany an'andriamanitra le toerana fa tsy programme an'andriamanitra ny akanesa nitsoka any toy izy andriamanitra fa maninona ty ianao fa ng'andriamanitra tsy mahita azy fantatry andriamanitra ny hitan'andriamanitra izy hoe iny Eli fa rehefa tsy programme niombonany tamin'andriamanitra tsy hitany ho diny fanina fa ninona ty ianao dia inona ny zavatra nataony ny epangy izy ory dia ory ato amin'ny tsy za resy isa mpanomponao fa ny vonoany daholo ny ana ny epanga dia anontanin'andriamanitra fanondroany ahoana tsara mbola naveriny any le fiampangalo dia ozy andriamanitra mitsahatra amin'izay ministerinao fa hosory amin'izay Elisa andimby anao ka andriamanitra zany tsy azo vazivaziana fa rehefa omeny anao le fahasoavana sy le opportunité mila mahay misaisiran'le izy ianao mijery tsara hoe inona ny volonté an'andriamanitra so dia ho ampanompoana an'andriamanitra mandraka androany fa tereny filako fotsiny
zany hoe ianao io zany tsy tarihan'andriamanitra mihitsy hatramin'izay fa olona tonga eo am'fanatrea mibolongan'olona be mipetraka ambon'io sezy io fa tsy mandeha amin'ny laon'ny daoly ny zavatra rehetra ra-panahy tokony endrasin'andriamanitra aminao fa miimpozen'andriamanitra mipapelika tsy hita foana. Ny afaranany lasotry ny olona andevoziny le filana fa tsy misokatra mihitsy amin'ny fanomezam-boninahitrin'andriamanitra mahalala fa tadidio ny manaomeny ane dia ambony lavitry ny sujet de prière angatanao eo anatreny efa misy manao mandana mandiny tena kely fa nilanjany fisaorana tokony ataonao dia tokony oatra lavitra no nilanjany fitarainana ho asehonao eo anatreny ao anaty vavaka. Ataovy aleluia moa e, ataovy aleluia moa e. Singa kely avy any an-danitra izy reraka zany toy Andriamanitra nanendy mofo tamin'ny vato le anjely no nirahany nanendy mofo tamin'ny vato dia nomena anazy nohanina le mofo dia namena fanondroandray dia nohanina le mofo dia lasa izy niazakazaka ozy izy ny baiboly 40 andro 40 alina tsy nihinan-kanina tsony fa natsiaro voky fa tsy nona mihitsy ary nitanjaka tsy nienana kely aza. Dia hitanareo io singa avy any an-danitra tao am-pony Eli io voatahiry le hafanapono an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra izy tsy hoe tsy nanao erreur Eli fa tian'Andriamanitra izy le fredaredany le fitiavana no nitahiry any Eli atanjaka foana zany hoe niasa le mofo ao am-pon'ny olona be fitiavana an'Andriamanitra ka ny fandraisana dia miara-miasa ny vokatry ny fanahy. Zay mahatonga le teny melohan'ny andraisana manitsy mba hanangana anao volontén'Andriamanitra. Ao ve tsika Jesosy nanomana ny latabatra ary nanazava izy taitra izy fa maninona ny zavatra avy any an-danitra rehefa tonga eto tany hoanina nefa mitondra fahafatesana nandatsaka manao an'razanareo izy kanefa ry zareo maty ihany. Zany hoe Andriamanitra zany nanantena fa tsy ho faty mihitsy ry zareo. Ianao mieritreritra fa maninona re Andriamanitra maty, Andriamanitra koa ragaga satria raha nitianao amin'ny sekoly ny fahasoavana tsy handalo fahafatesana mihitsy ianao fa nanoman'Andriamanitra satria hita ny fahalemenao nidina mihitsy Jesosy avy any an-danitra. Zay le hoe nidina ny mofo tsy nidina fa nahidina. Eli tsy niakatra fa nakarina fa Jesosy niakatra ry izy nidina noho izany satria nidina izy tonga mofo ambony latabatra zay zavatra nampidiny ndratraka ekenao ao anatinao miaraka amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra azoko antoka fa sady anangana anao ny ampahery anao ny ampijoro anao. Halleluja, halleluja. Andriamanitra misaina tsara lavitra ho avy ireny zay avy ireny fanondrony. Andriamanitra misaina tsara lavitra ho avy. Boky ny Exodosy Andriamanitra tenany mihitsy nampidina mofo avy any an-danitra. Azo eritreretina hoe varim-bazaha io vary fihinany ny anjely io mbola tsy nisy teto tany so dia hinana blé be dia be no fa tsisy fetraikany avy any an-danitra io dia gaga andre Jesosy fa naninona ry zareo ny maty. Anazava amin'izay Jesosy, anazava amin'izay izy fa inona tonga ny zareo maty. Avy amin'ny mana ve sa avy amin'ny mpihinana ve avy amin'ile sakafo atao hoe mana. Rehefa maninona ny mpihinana dia rehefa naninona le mpihinana no natonga azy ho faty. Rehefa nymonomonona hitantsika eo anaty baiboly zany zavatra efa be dia be efa trop be tsy voatery Andriamanitra nazava tsy hoe naniraka anjely Andriamanitra. Misy zavatra indraindray Andriamanitra tsy na mahakasika ny souveraineté mahakasika ny mahampanjaka sy tompo-pahefana azy raha zavatra rehetra ny azavainy aminao daholo hoe alohan'izao aloha ianao zany aloha amin'ity volany ity hiatrika zavatra ohatran'izao fa ny antony eo ambadika io ananamana ny ianao tianao azavaina de A à Z dohora ny zavatra rehetra. Dia Andriamanitra zany tianao hitondra boky ngeza be anankiray dia eo anoloanao dia teny hoe sokafaka eto ny bokinao ianao andalo zavatra ohatr'izao fa ny antony io tiany tanjona tiany aboarina. Tsy voatery izy anazava aminao fa tao anatin'le mana
rehefa niteny izy nahitako hoe ay zavatra be deaibe ka vertu tao anatin'ny omana io tokony ho atsika, tokony ho any zanak'Israely, fa noho tsy fahatakarany zareo lanjany fisin'le izy natonga azy nitady zavatra hafa. Raha misy anjely zany tonga raha mihinana ny tianareo dia tsy ho faty. Dia nareo ve nieritreritra hoe teny le zanak'Israely hoe tenana papeliko zay fa vela ho any omana io e. Va mbahoaka. Tereny kibony fotsiny fa tsy mahafantatra ny lanja ny zavatra sy le fanomezana nomen'Andriamanitra azy. Andriamanitra tsy voaterana zava fa Andriamanitra fotsiny noho ny fitiavany. Aleo fa aty anefitra tsisy nininina, tsisy mangazo tazana, aleo sokafako ny lanitra dia hidiko. Ny fitahiko ho any zanako, sokafan'Andriamanitra ny lanitra dia hidiny le mana. Dia anatin'ny omana io ny anjely any mihinana, dia anao koa mihinana. Dia izy gaga Jesosy hoe io ny sakafo any an-danitra any tsisy maty daholo izay mihinana an'io. Fa maninona ary zareo ny maty? Kay zany zareo mihinana n'le mana fa ny fondro zareo tsy connecté tamin'le zavatra nohaniny. Tsy fantatry ny lanja, révélation tsy azony natonga azy rigana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana. Zay no mahasarobidy lanja ny révélation na fanabarana voarainao meloha amin'ny fotoana ietsehanao. Fa Andriamanitra ny ligne directive na ny taridalana hitondra azy anatanteraka izay zavatra tiany dia misy ifandraisany amin'ny fahatakarana ny zavatra lazainy. Tsisy voankazo tany anefitra, sokatra ny lalana mena na zany fotsiny aza reto. Dia efa tsy hitako izay asiko ny tenako hoe Andriamanitra inona ny ataoko anao ngamba tsongolo batita impiry ao an-trano hoe efa samy tapony zao no nahazo mana avy any an-danitra. Fa zao rava ny toetra le fiainana tian'Andriamanitra, zany hoe le tany amin'ny Adama zany saika niverina tany anefitra. Zany Andriamanitra zany maika amerina ao anatin'ny olona le fiainana very teo aminy. Fa tia nofo ty, zay no mahatonga an'Andriamanitra ny alanenina indrota amin'ity nofo ty. Fa manan-javatra ho takiny ty nofo ty, ary amin'ny fotoana tsy mahasatisfeny ty nofo ty mitovy amin'ny biby, dia iseho amin'izay ny tsy maha-olombelona anao fa maha-biby napidin'ny devolo. Ranao tsy misy mifanan'Andriamanitra amin'izay. Imonomonany miatsin'Andriamanitra gera lava isan'andro isan'andro zao satria nahoana ampahorian'ny filany. Ary ty nofo ty tsy ho afa-po zany fa nenina fotsiny manaraka anao any am-pandriana. Tena sura fa niza samy joro eto ambonin'ny tany ka manao ratsy mety tafavoaka ao anaty fitaka sy afetseny ianao fa tsy afaka hiala amin'ny fitsaran'Andriamanitra zany. Beba! Miverena amin'Andriamanitra! Tsy vazivazy ny fiainana. Efa nidina le niakatra hitondra fiainana ao anatsika izy. Ary natongavan Jesosy hanovanao ho karazam-piainana hafa mihitsy miaraka aminy. Efa programen'Andriamanitra meloha amin'ny fotoana ny tsy averenao mandrakizay ny zanak'Andriamanitra. Fotoana zao itodiantsika efa kaiky ny fotoam-pampakarana antsika miverena. Tsy manam-pahifantsika itsara n'izany izy. Tsy anjaranao zany. Aza mampiasa saina mandoto fo amina zavatra hita maso, fa zany mety mbola le fimonomonona atao amin'le mana. Zany filana mampiasa. Aza mampidina ny ady eo amin'ny nofo zany fa tsy fahendreny zany. Manana fitokana sy fandinitena dia manekeo alahatra. Misy zavatra ny tsy akeny sainao falin'Andriamanitra lalana tiany ampahafantarana anao fa mampety ny fiainanao na tsy akeny sainao azy. Zay le mana. Midina le mana, rehefa midina le mana hoano. Dia aza monomonina fa misaora. Mety tsy mitovy tsiro amin'ny papelika le izy, ohatran'ny koba tsy ampy siramamy zany. Hoano aloha. Tsy testan'ny lelanao no natonga an'io satria tsy valim-bavaka ao ka sur commande le izy. Raha sur commande le izy dia zay nilain'ny lelanao no nomeny anao. Fa matoto sur commande le izy zay fatany fa mapety anao nomeny anao. Ny fatany fa mapety anao matsara lavitra anao fa tsy zay zavatra tadiavinao mampahoroditranao ka imonomononanao aminy. Atsara! Velona
jesosy resiny ny fahafatesana tsy natazonazy tsy natazonany fasana fa ny herini te magaga tsy takatry ny saina velona jesosy tsy miova maly anio mandrakizany. Alleluia. Zany ny antony mahatonga antsika mianatra mamoaka toe-po akasitrahana. Rehefa ao anatinao ny toe-po akasitrahana, napozina aza miditra amin'ny vavanao dia manana antidote ianao ao anatinao. Velona ohatra mitsipozipozy zany ianao fa eo ihany ny rôle fa mitsangana. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Ny antony misy fahatakarana miazona anao. Io le sitrapon'Andriamanitra fantatrao. Fa rehefa ao am-ponao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, afaka hitahiry ianao sy hitondra anao tsara lavitra zany ao anatin'ny sekoly ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Gaga Jesosy, fa maninona ary zareo ny maty. Jesosy mihitsy te sagaga, ohatry ny tetehany zany Jesosy hoe mahagaga, fandrazanareo ny namana avy any an-danitra nefa maty any. Taitra be, tsy tokony isy zany resaka zany raha ohatra ka hoe mihinana an'io dia ho faty, fa maninona maty any satria avy any an-danitra zany tsy tokony ho faty. Vous dites Jesosy, misy deuxième, troisième solution. Vahaolana fahatelo. Hidin'Andriamanitra naka ny endriky ny nofo. Atao hoe Jesosy. Dia hozy izy, izay mihinana amin'ity mofo ity sy misotro amin'ny kapoaka dia anana fiainana mandrakizay ao aminy. Dia hozy izy, ho velona izy no velona mandrakizay. Dia gaga ianao, Fandraisana firy zay efa nohaniny dadabenera nihinana tonga mbola maty any. Tiany Jesosy ho lazaina amin'ilay hoe fahavelomana. Misy endrika fahavelomana anankitelo. Rehefa nivonjeny ianao ara-panahy nandray an' Jesosy, dia velona ianao ara-panahy ao anatinao manana azy. Toy sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Dia avy eo tia nofo tia amin'ny andro farany, zay mahatonga azy miteny zay mihinana nofo sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Dikany hoe fananganana amin'ny andro farany amin'ny fotoam-pitsanganana iverenan'i Jesosy apakatra ny fiangonana dia hovany ty mety loha ity hitafiny tsy fahalovana. Ka ny mana dia nomena avy tany an-danitra fa tsy nidina avy tany an-danitra. Nanokana ho an'ny zanak'Israely ny mana, fa ny mofo velona kosa dia nidina ho an'izao tontolo izao. Zay ny mahasamy hafa azy. Ny mana natao an'ny zanak'Israely, fa ny fidinan'i Jesosy ho an'izao tontolo izao. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Izao tontolo izao ny tian'Andriamanitra natonga azy nanolotra an'i Jesosy. Ny fidinan'i Jesosy ho an'izao tontolo izao fa ny fanomezana mana ho an'ny zanak'Israely. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Ny mana dia eo amin'ny toerana anankiray voafaritra rehefa nomena ny zanak'Israely. Fa ilay mofo velona nidina avy tany an-danitra kosa no amiraina ny fahafahanao misitraka azy. Fa naizanaiza toerana misy ianao dia afaka ny ao an-tokantranonao lay fidinana lay mana vaovao dia Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zany hoe tsy toerana anankiray intsony fa naizanaiza. Ka ny mofo velona dia tonga teo anivon'ny fahafatesana. Satria hitondra fiainana izy. Aory ny fihinanana ny mofo velona dia tsy miankina aminao fa le mofo nohaninao mitondra fiainana ao anatinao. Teny Jesosy, izaho ny fananganana sy fiainana. Tsy nankininy taminao fa azy zato isan-jato. Iny lazaiko tamintsika. Blessing anankidimy no nomena ny Adama, fa nankinin'Andriamanitra taminy. Mameno miabetsaha, mampanompo,
manjaka 5 le izy maro mameno miabetsa mampanompo manjaka 5 ny any abrahama koa 5 ny any adama tonga dia nankin'andriamanitra tamin'ny adama dolo ny fitsorana iny mandana fa rehefa tamin'ny abrahama izy jereo ngenesy 12 ny raisin'andriamanitra daholo ataoko ohatr'izao ianao ataoko firena lehibe ianao ataoko ohatr andriamanitra indray naka an'le izy zao adama ny tsofony rano hoe ataoko an'izao ianao zany hoe i adama ny fitsorona tao anaty fanatrehana fa i abrahama notronona tsy ny fitsorany fa noentiny tao anaty fanotronana zany hoe tsy maintsy hotronona dikany hoe hotronona andriamanitra daholo ny tompona andraikitra fa fanatrehana tsy voatery ho tompona andraikitra izy rehefa namotsotra zavatra zay mahatonga antsika tsy dia miankina amin'ny osotra loatra fa ny osotra afaka aktiven'andriamanitra foana rehefa mety ny toe-potsika fa manaiky tsika ho taria amin'ny fanan'andriamanitra ao anatin'ny présencen'andriamanitra hotronony ianao fa tsy hoe hosorana fotsiny tsy maharetehaka ao an'andriamanitra ny fanotronany no alalany ianao fa tsy mifanosorany misy olona voaositra fa tsy voatery ho tonga any an-danitra ohatra tapa-kevitra ny aniraka anao andeha hividianana dia nomeko vola ianao ty ndana ny vidianana fanomezana avy amin'ray fahazavana avy any ambony tsisy anenenana zay ny fanomezam-pahasoavana omeny anao eny dia afaka miasa ndana ny vidianana dia lasa ianao ny vidianana tsy voatery hiaraka aminao eny am-pividianananana fa le vola nomeko anao dia fa afaka vidiananao anana zay ny fanomezana fa ny otronina naizanaiza misy ianao dia miaraka aminao a dikan'izay tsy herin'le vola tsony fa ny herin'ny fanatrehako miaraka aminao misy zavatra tsy vita amin'ny vola fa za miditra tsehitra amin'ny vatana mikarakara tsy maharetehaka ao an'andriamanitra zay mahatonga anay manahitra anao tsy todika sy antehitra amin'ny fanomezana fa hibanjina n'le mpanome miverena amin'ny jesosy miombona amin'ny jesosy miraisa amin'ny jesosy maneke amin'ny jesosy manaova ny sitrapon'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy tsy maharetehaka ao any jesosy halleloia tsy midiky zany hoe tsy voaositra ianao voaositra ianao hoe olom-boaositra meny ianao fanahany fa zay mentehitra amin'ny fanomezana fa miankina amin'ny mpanome jesosy kristy avy any nazareta no ilainao tavy amainina tsara hozy jesosy zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay ary za nangana azy amin'ny andro farany inona ny tiany jesosy olazaina nofo jesosy dia manam-pahefana andrava fahafatesana zany hoe ro endrika rehetra mety hitondranao any amin'ny fahafatesana dia afaka sakanany révélation patakarana ao anatinao ny fisinofony ao anatinao amin'ny alalan'ny fandraisana hozy jesosy zay mihinana nofo tsy misotron-drako manana fiainana mandrakizay dika ao le fiainana présent le fiainana rehefa miray fo amin'andriamanitra ianao inona daholo no karazan-javatra mitondra fahafatesana aretina cancer fahararahana enatra fafambaraka adisaina olana koa retretrereo zany a lasa misy antidote ao anatinao satria présent ao le fiainana fa ahoana ny fomba hiaktiveko na netsehako ny fisin'izay fiainan'izay ao amiko mila mihavana amin'andriamanitra mba hampahazo aina azy zay mahatonga antsika tsy maintsy misafidy hiaina fiainam-pahamasinana zay mahatonga le fikipina maso kely no entiny docteur Maindar Tomaly hoe kipi kely masonareo dia saitsainy le zavatra tianareo hovain'andriamanitra iny dia nanome ohatra izy mimpanjina ny zavatra vitan'i Jesosy dia makahalany le zavatra tsy mety fa hiasa amin'ny fanamasina Jesosy nilaza fa nahatongava nonofo dia mba hahatonga azy ho azo hohanina dia eto amin'izay mety maro to amin'izany ny jiosy ny taitra raha nandrean'izany satria nifanohitra tamin'ny lalàn'ny Mosesy le izy Jesosy miteny zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako aza tonga eo fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny sofina badenina be andrikendry-toana fotsiny hoe raha vao miteniteny foana io a dia siko amin'ny lalàn'ny Mosesy dia be dia be ny nanaraka azy tena nijery hoe tena avy amin'Andriamanitra avy eo dia hozy Jesosy zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako na fiainana mandrakizay ay mampianatra olona ho tonga kanibala
dia zay nanao zavatra nitranga rehefa nyteny izy hoe zanak'andriamanitra raha nyteny izy hoe zanak'andriamanitra zafady dia asainina ihany fa ny hoe zanak'olona koa no lazaina manambara ny fidinany naka ny endriky ny nofo anefa Jesosy fa ny zavatra tiany Jesosy ho lazaina tsy ilay endrika maha-olona azy fa ilay endrika maha-andriamanitra azy eny hoe etentseny Jesosy fa ilay nofo hoanina dia nofo olona satria zanak'olona no lazaina fa hoanina le izy amin'ny endriky nofo fa tsy nofo tsika zao tsy mizara hena manta fa mizara mofo raha miresaka tsika amin'ny hoe zanak'olona les grands aides amin'le zanonaka zay dia olona kely dia zanak'olona maneho ny mahazanak'andriamanitra azy amin'y Jona toko fahenina ny 9:7 alleluia atao hoe alleluia sotra Jesosy Jona toko fahenina ny 9:7 izy ny ten'Andriamanitra eto hoe fa hoy Jesosy tamin'ny lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana nofo ny zanak'olona sy misotro ny rano nareo dia tsy manana fiainana ao aminareo tanao fa transferana fiainana le izy nakaherin'ny taranaka ho an'izay mihinana many izy tany aloha kanefa maty ihany ireo razambenireo mba hinana ny nofo ny zanak'olona hoy izy hoy Jesosy ilay sakafo tany aloha maty ihany izay nihinana azy fa ilay androany ity velona mandrakizay izay mihinana azy tehiteny zany Jesosy tsy nankiniko taminao ntsony le fihinanana fa raisiko ohatrany tamin'ny Abrahama sy Adama ihany tsy marediaka ao an'Andriamanitra ohatrany tamin'ny Abrahama sy Adama ihany tsy niteny izy hoe vitsorako fotsiny mameno manaova an'ity manaova an'ry fa ozy izy ataoko maintsy any Abrahama dia eto ndray ny zavatra mitranga raha nihinana ny razanareo dia maty ihany satria monomononareo tia nofo tia indray zay tonga mofo nidina avy tany an-danitra zay hoaninareo dia hitondra fiainana mandrakizay ao anatinareo tsy nankiny Jesosy taminao le izy fa tamin'le zavatra hoanina nomaniny le izy zay le endriky ny fahasoavana dika fa raha maty ihany zay mihinana mana dia tonga Jesosy anovany zanak'ireo zay nihinana manaka mety maty ho tonga zanak'Andriamanitra manana fiainana hoaniny amin'ny alalany zany hoe le fihinanana no mari-panehoana sy tombo-kase mahazanaka hita maso hitanareo tsika rehefa nandrainy Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra na tsy hita maso azy amin'ny endrika tsy hita maso ianao ihany io fa zanak'Andriamanitra ianao fa ny soniavin'Andriamanitra sy nasiany tombo-kase tamin'ny fandraisana communion le mahazanak'Andriamanitra anao mba hisinga amatarana anao sy ampiavaka anao ao anaty dia ny ety ambonin'ny tany ianao tsy hoe nandrasany any an-danitra le izy fa nomaniny ety an-tany lay ho fiainana any an-danitra dia hoy izy Jesosy raha mihinana ny nofotry Jesosy sika sy misotro ny rany dia tsy ilay fiainana teo aloha no ao anatinao fa fiainam-baovao mila feno fepetra sady mihinana no misotro sika amin'izay satria manjary tsy feno zay zavatra rehetra sy fepetra rehetra voalaza ny soratra masina tsy hoe amin'izay sika miaina sy velona eto ambonin'ny tany fa amin'izay tsika mitondra ny fiainany ao anatintsika no objectif an'Andriamanitra tsy hoe amin'izay tsika velona sy miaina eto ambonin'ny tany mandrakizay non fa mitondra ny fiainany ao anatytsika satria ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy ho levona mandrakizay Jona toko fahinana 7:10 tondra fiainana mandrakizay sika ao anaty le karazam-piainana tamin'ny fitsanganany io le karazam-piainana taoriny fitsanganany tamin'ny maty ary io ihany koa no anangana atsika mety maty ary na ny fiainana ao anatytsika ary any amin'ny andro farany dia hiverina izy ozy izy apakatra atsika amin'izay io zany le programmation le programma anamboaran'Andriamanitra atsika mialohan'ny fotoana ananganany atsika zany hoe izy no nitsangana mialohan'ny fananganany atsika dia nanolotra n'le nofo mety maty fa natsangana ho ao anatinao ananao fanantenana amin'ny fotoana hiverenany fa rehefa neny ny trompetra lay singam-pananganana avy aminy no ren'Andriamanitra sy tandindona aneo azy ao anatinao anangana hitafianao koa le nofo tahaka azy tsy nety loha zay mahatonga ny laza foana raha vovoka no tsy maintsy hiverinao vovoka
ny mofo sy ranom-boaloboka kosa anangananao itovy endrika amin'i jesosy satria lay nofo ny tandindony mofo ary ndrany ny tandindony kapoaka tsy maharety aka ao an'Andriamanitra. io lay lazaiko tamintsika efa tsy hoe tsy ho faty itsony akorytsika satria ity hita maso ity dia tsy maintsy oloha raha toka mbola tsy tonga eto amboninyity tany ity Jesosy. Rehefa tonga izy tsy maintsy miverina hoe manjavona ny zavatra rehetra ary overina amin'loany le fitsiriana vaovao ao anatinao. Iny le voalazantsika Korintianina voalohany zany antsika vetivety toko 5:10. Ny andininy 7:10 ka 7:10 vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Tesalonianina voalohany, bokin'ny Tesalonianina voalohany, toko 4, ny andiny 5:20 ka 7:20. Vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao lazany aminareo amin'ny tenin'ny Tompo isika amin'ny tenin'ny Tompo isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandritra akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetra'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona koa mbola mitoetra no karakaraina no akarina miaraka aminy. Hoeny amin'ny raha ho any lanitra hitsenan'ny Tompo, eny amin'ny abakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Misy teny mpampionona zany tena mitondra fandraisan-dahatra ao anatsika. Ijorotsika eo amin'ilay programma vaovao tian'Andriamanitra hitondranantsika amin'ny alalan'izao fandraisan'izao. Fotoam-panomanana amin'ilay androm-pampakarana. Jesosy Kristy dia mitsangana. Nandresiny hery ny fahafatesana izy teo amin'ny toerantsika. Ary tsika mila miombona aminy dia ny ety ambony tany mba hananatsika lay singam-pananganana ny afina tao aminy fa seho amin'ny fotoana iverenany. Totra tsara ny tanan'izay mino. Dikan'izay amin'izao fotoan'izao raha io Korintianina voalohany tonga dia 12 nijerena ny fahafatesana mbola tsy noresena ka levona. Mbola tsy levona amin'ny fahafatesana. Satria ity nofo ity tsy maintsy mody vovoka na manjavona mety loha. Tsy mbola resy ny fahafatesana. Efa resy ny fahafatesana fa tsy mbola levona ny fahafatesana. Fa ny hoe noresena ka levona amin'ny fotoana iverena satria tonga ny fotoam-pamonjena nofontsika hitafitsika n'ilay tsy fahalovana amin'izay. Ary io mahatonga n'Andriamanitra maneho an'ilay programma tsy hoe ho anokanonao fotsiny izany ty fa mila mamantatra ny tenanao ianao alohan'ny hihinana azy. Ao ny amantarako ny tenako an Jesosy aho. Ary ompinana sy ompisotroana mananatoka fa mitondra ny fiainany ato amiko. Amin'ny fotoana hihinananao n'ilay fandraisana androany zany manana fanantenana. Fa raha arterana fo efa misokatra 4 milimetra ary nakombon'Andriamanitra sy natao nefa zany mbola opération be manadala raha ho vita. Vitan'Andriamanitra nanao azy androany amin'ny alalan'ny fandraisana manana fanantenana fa ny fiainan'Andriamanitra afaka hikasika sy hikitika tamin'izay sela faran'izay bitikinirany anatinao raha mbola ilainy io tempoly ampiasainy mandram-panovany an'io ho karakarainy ianao. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Mila fantatsika araka izany fa ny tanjo ny nofo Jesosy sy ny rano izay ho antsika dia tsy hoe ny atonga antsika ho salama fotsiny ihany fa hitondra ny fiainan'Andriamanitra sy anana izany ato anatintsika. Rehefa ao amintsika io fiainana io dia miasa sy mitahiry antsika ahafantarantsika tsara ny asarbidiny sitrapony. Zay no mahatonga n'ilay fandraisana misy fiantraikany. Manova toetra aloha vao manova fiainana. Avereno, manova toetra aloha vao manova fiainana. Mila mifakahita, avereno sao mila mifakahita ny toe-panahy ao anatinao sy ny zavatra ho aninao. Afaka misitraka amin'ny fanotronantsika, afaka misitraka amin'ny fanasitranantsika. Ary Baiboly dia miteny hoe izay mikasika tsy maninona. Raha mbola mikasika ianao tsy maninona ohatran'ny tao edena ihany. Fozy izy izay misotro rehefa mihinana sy misotro ianao vao tanteraka izy mila tonga ao anatinao izy fa tsy hoe kasianao fotsiny kasiako no vatan'ny tompo sitranye fa izay mihinana sy misotro. Zay ny navoany evy i Adama natahotra sao dia tetateta hinana any Eva dia nampitombony kely. Raha vao mikasika an'io koa dia loza. Dia misy izy ny devoly amin'ny Genesis toko 4 hay ve lazain'Andriamanitra fa tsy havelany hinananareo ny azo fovoany sa? Ie.
tsy avelany nananay sady ny teny izy tsy mahazo mihitsy zay na mihinana na mikasika dia fantatry ny devoly amin'izay fa nisy ny tombo kely le teny men'Andriamanitra dia nikasiany eva izy dia tsy naninony eva dia zay sy hitanao fa tsy maninona hoanao amin'izay vao nohaniny dia mbola tsy dia naninona koa nomeny amin'izay Adama any amin'le nitenen'Andriamanitra amin'izay tonga le sokatra amin'izay ny vision andreo tonga dia tafiditra le natiora hafa zay mahatsara ny mpivady tsy miara-miombon-kembotra amin'ny zavatra mety hoe diso satria raha tsy mijoro ny lehilahy fa mpinanana paoma dia miletra dia fay le tokantrano moavy ny io ara-panahy mihitsy zay mahatonga anay anapa-kevitra manomboka androany ny tanora rehetra dia anomboka hanana minute de partage kely na 30 minutes ary ifampizarana eto a rehefa vita amin'ny fotoana ho fitaizam-panahy tsy maretiaka ao an'Andriamanitra halleloia rehefa mihina sy misotro ianao dia manetsika ny herim-pananganana amin'ny maty inao zany raha vohinana an'io dia manetsika ny herim-pananganana amin'ny maty matsiaro ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty sika ary mariko fa marika ara-panahy ahitany ianao zany hoe karazana singa avy amin'ny ao anatinao amantarany ianao amin'ny fotoany iverenany apakatra anao rehefa hinana zany ianao dia misotro dia misy singa avy amin'ny ao anatinao amantarany ianao amin'ny fotoany iverenany apakatra anao satria tanteraka sy fiaino ny fepetra ny vananao zay mahatonga azy milaza zay mihinana ny rako zay mihinana nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay zany angana azy amin'ny andro farany io zany le profita maso ny fatateran'le communion tsy hita maso anananao aminy tsanganotana zay mena ahoana fipetra ny pasteur hitanareo ianao a rehefa mivoaka ny supermarché any andafy dia avy mividy zavatra ianao dia misy le atao hoe antivol io antivol io mifankahita amin'le fidiranao eo dia raha vao mitondra n'le izy ianao ka mbola tsy nesorona le izy tena pipi manenoneny be satria dikan'izay ohatra mpangalatra ianao na efa nalohanao ary le izy ka adinonao dia maneno le izy hoe pipi mifankahita zany le varavarana sy le fivoanao dikan'izay miaina ny sécurité satria le entana sécurisé ity le kody amatarany Jesosy ianao ny fotoana iverenany dia ohatra n'le anao mivoaka maneno le izy satria misy marika efa misy singa mifandray amin'le fivoahana sy le fiverenany ao anatinao ity latabatra ity zany rehefa raisika mifatakana sy révélation mpiombonana tsara dia sady antivol ny antimoro ny antimaladie ny antibal ifakaitanao amin'Andriamanitra ny fotoam-pampakarana saranga tsy mareteka ao an'Andriamanitra ka tsy maintsy resena sy levina aloha ny fahafatesana amin'ny fotoana iverena satria manaiky ianao iombona aminy tsy misy esaka avy amintsika le izy fa mila azontsika kosa nefa fa ianao manana fiainana mandrakizay ao anatinao ka nofo sy rahan Jesosy no hitan'ny fanampanangana ho singa iaingana anehoana Jesosy ao anatinao zay mahatonga ny fanahy masina miteny hoe ozy i Jesosy raha ho avy ny fanahy fahamarinana dia ilaza zavatra be dehibe aminareo izy tsy manana nininona avy aminy izy fa avy amiko no alainy ho aminareo itsika rehetrarehetrarehetra zany eno ty fahamarinana ity tsisy avy aminao manokany zany raha olona andray famonjeny ianao ka ho any an-danitra tsy mahalala olona koatran Jesosy Andriamanitra tsisy olona atao tany fantatry Andriamanitra ray afa-tsy Jesosy rery zay mahatonga azy ny solo atsika rehetra le ny solo anao ihany no fantatra Andriamanitra fa ianao tsy fantany raha vao tsy misy anazy raha vao ianao mitonatonony ao anatin'Andriamanitra tsy misy Jesosy dia ohatra ny tigre ny hitany fa tsy olona fa raha vao ao Jesosy dia Jesosy ny hitany fa tsy ianao satria vokatry zay nataony Jesosy ny alalany ianao zay mahatonga Jesosy milaza tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako satria izy rery ny fantatry ny ray amin'ny olombelona 4 miliary eto ambony tany Jesosy rery ny fantatry
dia zay mahatonga antsika tsy maintsy miombona amin'i jesosy, tsy maintsy manaiky an' jesosy, manantona ny ray amin'ny anaran' jesosy, miray latabatra amin' jesosy, mihinana ny nofo jesosy, misotro ny rahan' jesosy. Jesosy ihany, jesosy hatrany. Halleluja, halleluja. Satria mifanamasina tsy mahafantatra afa-tsy jesosy, zay avy amiko nomeny anareo izy jesosy. Jona 4:40. Karaha ianao andeha eo an-tsen'Andriamanitra ray, tsy singa avy amin' jesosy, ahoana ny lalàna fa voavonjy ianao. Ka ny fandraisana dia misy heviny eo amin'ny tontolo ara-panahy. Ary zany ny anambarana azy ao anatina fanambarana mazava androany. Nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Le tena fisotro, teny Jesosy hoe breuvage ny fiantsoana azy amin'ny teny frantsay, diky. Misy fahamarinana ao ambadiky le zavatra hohanina ka mahatonga azy ho tena fihinana, sy tena fisotro. Ary nefa lazaiko teo amintsika, ny hanina rehetra eto ambony tany tsy hoe tena fihinana daholo fa azo hohanina. Fa ny tena fihinana ny lazain'i Jesosy nofony sy ny rano. Fa maninona? Satria ny fihinananao nofony sy ny rano, izy fiantraikany hatramin'ny fotoam-pampakarina anao aoriana amin'ny fahafatesana amin'ny fotoana ny trompeta. Zany hoe vertu ao ambadiky le nofo sy rà tsy mijanona fotsiny hatreo amin'ny fihinana, fa misy fiantraikany amin'ny ara-panahy amin'ny fotoana sy rendez-vous anovana an'ity mety loha ity, hitafony tsy fahalovana amin'ny fotoana ny anohy ny trompeta. Tsy mare tehaka ho an'Andriamanitra. Misy zavatra manokana ao anatin'io. Tsy tratra ny nandresy fahalovana. Jesosy nitsangana tamin'ny maty nandresy fahalovana. Zay mahatonga ny Jaune, rehefa iseho izy dia ho hitantsika fa ho tahaka azy tsika. Fa ahoana tsika no atao hoe tahaka azy rehefa iseho izy? Satria kopian'ny nofotra sy ny rano daholo ny ao anatintsika. Kopian'ny nofotra sy ny rano daholo. Zay le fitaopanomanina melohan'ny fitaopamakarana, anomana anao tahaka an' Jesosy. Fa le izy tsy tanteraka le hoe mazimazia fotsiny ianao dia tonga dia ohatran'i Jesosy tampoka rehefa mihinana. Teny zao amboaro ny toetra, tena anana ny fitiavan'i Jesosy ampiarabelona aminao. Anana fo tia mizara, mihevitra ny hafa, mihevitra ny fanjakana, isaina famonjena ho an'izay mbola tsy mana-pamonjena. Zay nataon'i Jesosy ataovy teny zao, vonoa io nofo sy fitiavan-tena sy éducation diso. Tsy afaka naka azy sika raha tsy teny zao tsika dia efa manomana ny fotsika hitovy aminy. Miala ny falotom-piainana. Ataovy marikoriko anao fa aza manaiky ianao hoe ota tolérable noho ny fahasoavana. Non! Tsisy ota tolérable zany fa matoa maty Jesosy sy nombona teo amin'ny azy fijaliana. Nijaly Jesosy hamonjy anao amin'ny fahotana, mangirifirina nafaka anao teo ka aza lalovina amin'ny fiainam-pananao. Tovy amainina tsara moa. Tsika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo, satria misy antony manokana. Io ny tena fihinana ary io ny tena fisotro. Andresy sy andevona fahafatesantsika. Eo amin'ny tontolo ara-panahy mbola iainantsika mivoana ny sitrapony, natao andresiny amin'izany tsika. Ny mandresy fahafatesana, mandresy fijangajangana, mandresy faharatsiana, mandresy lolopo, mandresy fialonana, mandresy fahakalana. Tonga eto nareo vady ohatry ny anjely, fa ny hatrany ohatry ny angely ifanaikitra. Nga tsy hitan'Andriamanitra zany. Misy mpivady tonga dia miketro sady miondrika. Ho anao mihitsy zany. Ao mifandraisana mahazo toeran'i Jesosy, ahatonga anareo ho iray indray androany. Ka ny fandraisana dia mahatonga antsika ho iray amin'i Jesosy, ary zany no alalany tontolo ara-panahintsika. Rehefa ao anatintsika ilay dia fantatry ny tontolo ara-panahy. Avy any devoly, zanakitsika evandraoka devoly. Amin'ny anarana Jesosy avy any Nazareta miala nareo. Vao maika nyrongatra ilay devoly dia vonoiny nefa nanonona ny anaran'i Jesosy ry zareo. Dia hozy izy ny devoly fantatray hozy izy, Paoly. Fantatray koa Jesosy fa naromba ho izy. Fa maninona Paoly nazainy devoly fa fantany ohatran'i Jesosy? Satria mpandray fanasan'ny tompo izy, misy marika ao aminy. Satria izy miombona amin'i Jesosy, ary tena hoe mpianatra ny tompo moa izy ny manana an'i Jesosy koa Paoly. Na mitoetrany, na mifiainany, nandroso izy tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatry ny tontolo ara-panahy ny fisianao rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao. Fantatry ny devoly Paoly satria izy dia mpiombona amin'ny olatabatry ny tompo. Ary ny firaisana amin'i Jesosy dia mahatonga anao hiomona amin'ny fandreseny. Raisy ny faharesenao
dia omeny ny fandreseny ianao zany hoe mifampiditra nareo mianaka raisy ny fahresenao dia ampandreseny ianao miditra ao am' Jesosy ianao dia izy hiditra ao anatinao mba hahafanao misitraka n'le tombony tsara avy amin'ny fanomezany tianao an'izy tena zava-miafina be ny fahamarinana sady mampahery rehefa ninany Jesosy ka nyteny izy hoe teny velona na maramomba ny tenany dia zao le fahavelomany mihitsiny ny tia ny ainatsika io sisy ny jona toko 7:10 satria velona dia velona koa nareo alleloia dia inona ny zavatra tiany ho tenenina rehefa iseho izy amin'ny fahavelomany dia le endrika nahavelomany tiany sy tanjona faratapiny isehontsika amin'ny fahavelomana noho izany zay matomaty rehetra ao anatinao androany ao anatin'ity fandraisany ity raha mijoro vavolombelona ny olona be dia be fa nanafaka azy Andriamanitra raiso ao anatin'ny fonao ihany koa fa afaky no hitanao sy sitranao zay ny sitran'ny hafa tamin'ny alalan'izay teny fahamarinana ny men'Andriamanitra ozy ity Jesosy za tonga naninareo fiainana ary fiainana be dia be fa valo izy tsy avy raha tsy andrava sy amonao ray andringana fa za tonga ozy izy hitondra fiainana mitobaka ho anareo tsy hoe fiainana fotsiny tsotsotra le izy mitovy amin'ny rehetra fa fiainana mihoatra le izy Jesosy manana fiainana mihoatra noho ny fiainana hafa rehetra avy aminy manana antony lehibe tsika eo amin'ny nofo isorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny finantsika ny tena fisotsika ny rano satria anio no ilazako aminareo fa zay nandravanao no ravan'Andriamanitra androany ary zay mihevitry ny amotika anao no potika amin'ity marain'ity amin'ny anaran'i Jesosy nina zany planiny fahavalo sy endriky ny fahafatesana rehetra hosoloana fiainana zany amin'ny anaran'i Jesosy raha resy lahatra anao tiako itetanana mafy be ho amin'ny tompo farany tsy ampiny hoe mivavaka fotsiny ianao makao amin'ny sinagoga Jesosy nakao amin'ny sinagoga ny zarateny izy fa maro ny tsy nazo zavatra ny teneniny teteny zany tsy hoe kory rehefa mivavaka fotsiny dia ampy mila mandeha mivavaka manko zay dia raha vao tonga ny lahy dia mila mandeha mivavaka dia lasy ianao mandeha mivavaka dia tonga am-piangonana dia mipetraka dia iny eny révélation dia mipetraka mahafinaritra be nitory tenin'ny paster ianao ka tsy le teny ohatra zao tsy zay ny andrasan'Andriamanitra aminao ary le tenin'ny brodeur mandairita tamin'ny fianarana tamin'ny talata tena betsaka aminareo mihitsy mahafinaritra mifampianarandao ny tentanana mafy be ao mpanompon'Andriamanitra alleloia hoe tsara be mifampianarana tsy hoe tsara be fotsiny ampiarina le izy itretinao fa mpianatra Jesosy zany ataontsika hoe dimanjatony ohatra hoe tsika zao zany mpianatra ny tompo daholo dia nanomboka ny teny amin'izay Jesosy zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany le mpianatra ireo ihany fa tsy hoe ola vaovao nisy niketrona izy amin'ny maheno an'izany raha vo tsy miomana tratra velona be daholo dia fahenipolo rahasoatsika vetivety azafady ko maro tamin'ny mpianany noho ny nandray dia nanao hoe sarotra ny teny zany izy amin'ny maheno an'izany ary fantatry Jesosy tao am-pony fa monomonina taminy zany ny mpianany ka dia hoy izy taminy matafitonanareo ka zany maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'ny ny toerana taloha ianareo za miteny aminareo fa mifanahy mavelona fa nofo tsy mahasoana hinana inona fa ny teny zay lazaiko aminareo dia fanasy fiainana fa misy ny sasany aminareo zay tsy mino fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany zay tsy mino azy fa madika azy ary izy zany lazaiko taminareo fa tsy misy olona mahay manantona raha tsy efa nomeny ray azy zany da nefa raha n'izy nitodika ny jery ny mpiainana nareo koa nga hiala Jesosy nresaka tamin'ny mpianany fa tsy olo-kafa teto maro ny tsy nino teto kanefa mpianany mafinitra tamin'ny zareo le teny reny sofiny eto Andriamanitra tsy miresaka amin'ny profane hanivelany ihany fa olona efa mpanara-disy mino azy atsoina kory aza hoe disciple satria mafy be tamin'ny zareo ny haino an'le révélation sy le fanambarana ary sainy fa misy tia madika azy mihitsy ary tia mono azy izy nefa mpianany akaiky ary tao anatin'izany Jodasy ka ny famarina ny fandraisana dia mahatonga sivana ho amin'ny mpianatra ny révélation faratapony indrindra eo amin'ny sekoly ny fanompona dia mifanazavany Jesosy momba ny fandraisana teteny Jesosy fa misy ny olona eo fa tsy tena manaiky azy satria tsy nomeny ray azy zany ka ny sélection tsy hoe tonga ianao hitady an'i Jesosy fa rehefa manomboka miteny Jesosy mizara amin'ny fahamarinana momba azy eo no ahitana hoe mazaka ianao sa tsy mazaka ny vrai disciple na ny tena mpianatra marina dia zay manaiky inana sy ombona aminy amin'ny rano sy ny nofony
ary faniompamantarana ao anatin'le fifandraisana ao amin'ny latabatra dia misy fifandraisany amin'ny fanekena iompo sy aina ny fiainany dia nety ambony tany. Ny toetra sy toeran'i Jesosy ny tanjony fa tsy hoe ho ampiny ianao akory. Aza maiky ny ombona mitombo ao anaty fanampiana foana hoe Sitana le mivotona andritra ny 3 taona ity. Fa hoanina aloha ty dia sotroiny ty araka izany teny izany. aloha tsy ataoko le fiteny. Tsy izay le zavatra takian'Andriamanitra fa ny fihinanana sy fisotroana dia maridrefim-panovana ao anaty confirmation. Confirmation aninona? Firaisana amin'Andriamanitra. Ny aditsika tsy aditsika intsony fa efa miditra izy hanampy antsika. Zavatra nahavariana be dia be ny tsy nazaka dia lasa tsy tafatoetra teo. Jereo Petera fa Petera tafatoetra ihany. Tsy mifandava amin'ny Petera ny fanatrika akory satria na Petera koa aza nanda azy, Jodasy koa nanda azy. Fa ozy izy Andriamanitra, ozy izy Petera indray mandeha zay, ho any amin'iza moa zay fa ho aminao ihany misy teny fiainana. Teny nampijoro amin'ny Petera na ny fotoana rararaka izy nandahan Jesosy. Ny herin'ny révélation marina. Fa raha zao hoe adikile ny fiangonan'ny andro farany zao no hoe iombona amin'ny Jesosy sy tsena azy be dia be ny mitsokan-dariny ohatrandreo mpianatra ireo satria maro ny filany fotsiny. Ary misy an'izao vao ametrany tany ianao dia aza manao an'izay, aza tonga aty mihitsy ny raha vao zay ny ao anatin'ny fonao fa tsy hita nininina eto ianao. Fa ny zavatra toriana eto ny ombonanao amin'Andriamanitra rehefa tsara firaisana amin'Andriamanitra ianao mety ny zavatra rehetra. Nininina tsy takalmy ianao satria fantatrao fa tsy ao anatin'ny faharetan'ny fotoana maliny akory mahatonga azy hoe hikipoka tsy haino anao. Fantatrao tsara fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky ary afaka manova zavatra izy amin'ny fotoanany rehefa hitany fa tanteraka ny fiombonana ao aminy. Raha resy lahatra ianao amin'izany teny izany tikanao itiatanana mafy. Tovy mafy tsara ho an'Andriamanitra. Eny raha ny Jesu, io ny raha ny Jesu, oh ny raha ny Jesu, fananadi